sady tu tompony zao rehetra izao Oterana foana neny anarana tsisy zava-mahagaga say tsy azonao atao Zefesina ny voninahitra tena masina ianao tompo mpamonjy ny fiainana Trany falainao manam-piavinao indray hitondranay any amin'ny paradisa vaovao manampy ianao Teitoetreo amin'ny fanatreana tompo ono iriny foko te hibanjiny indrainy voninahitra iankokeo antongotra teitoetreo amin'ny fanatreana tompo ono iriny foko te hibanjiny indrainy voninahitra iankokeo antongotra eo anilana
fonano tsiko isiay miankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiany fanatreana eo anirano fonano tsiko isay miankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiainy fanatreana teitoetreo aminy fanatreana tompoolo iriny foko teibanjy nindrainy vonina itrao iakokeo antongotra eo anilana fonano tsiko isiay iankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiany fanatreana eo anilano fonano tsiko isiay iankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiainy fanatreana iankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiainy fanatreana eo anilano fonano tsiko isiay iankinami ny fitiavana tsy hitady toeraka fasambatra tompoony fanatreana ampiainy fanatreana tompoony fanatreana ampiainy fanatreana tompoony fanatreana ampiainy fanatreana
Shalom matarotsika rehetrarehetra ary miarahaba ianao manokana izay manaraka an'izao fitombavaka izao. Aza diny fa fitombavaka androany tena fitombavaka spesiala. Androany ahafahanao mahazo ny teny fikasiana, ny teny mpaminaniana an'ity volana ity. Ary alohan'ny hahatongavan'ny mpanompon'Andriamanitra Docteur Inamo dia manasanao ho tonga ao am-piangonana Sanctuaire Chrétien International izay eto Maurice ary ihany koa any Madagasikara. Raha tonga ianao ka any Madagasikara dia manomboka amin'ny 7 maraina ny fitombavaka ao Antaninandro eo akaikin'ny Marquis sy Pejy. Raha toa ianao ka te halala bebe kokoa hoe aiza tokoa le izy dia afaka mandefa message privé amin'ny pejy SC Ministries ianao. Ary ihany koa ianao raha toa ka aty amin'ny Nosy Maurice dia asaina ho tonga amin'ny 7 maraina amin'ny Alahady ao Camp le Vieux le izy. Ho ampiseho ao aorianan'ny vidéo, ao aoriana moa ny fomba atongavana ao Camp le Vieux raha toa ianao ka any Port-Louis na any Beaubassin, ary manomboka amin'ny 7 maraina ny fitombavaka. Raha toa ianao ka te hafantatra bebe kokoa na hoe tsy dia azonao le vidéo alefeto dia asaina ianao mandefa message privé amin'ny pejy any koa. Aorian'ity vidéo ity moa dia hiditra ny mpanompon'Andriamanitra, aza miala ianao ary ta hintompo dahotsika rehetra. Dia miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Maro amintsika moa manontany hoe aiza ny toerana fiangonana Sanctuaire Chrétien International eto Maurice. Androany dia ampifaliana lehibe no ampisehoantsika an'ilay lalana ampingavantsika any amin'ny fiangonana. Voalohany indrindra moa dia maro amintsika avany Rosile, mety avany Port-Louis, avany Beaubassin, dia maka bustsika 145 traite dia mangataka an'ilay bus ampidina antsika eto Winners izay aty ny ankavanana. Ary ny repère antsika rehefa mipita dia avy aty ankavia mahita station de police. Manomboka vety dia mora kokoa mahita fiangonana ka Araho ary anay dia mba tomponao. Rehefa tonga eto moa tsika dia mahafinaritra kokoa satria raha manana tôbily ianao, manana moto ianao, misy ny parking. Ary rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia manana toerantsika ahafahantsika misakafo ilay avy aty any ankavia. Hitantsika mbola betsaka tsika ankehitriny eto nititohatra amin'ny tondratsika makany am-piangonana andao Araho. Mahafinaritra tokoa miditra trano iray eto manalaka tasaina ianao tonga soa tahaka ny mpanjaka avy aty amin'ny ankaviany koa afaka maka température satria tadidio fa manaraka ihany koa ny fepetra isikasenao dia andao fa mbola tokokanao ihany. Dia ny maraina mahafinaritra manana toerantsika afaka hipetrahana isotroana dite. Rehefa vita ihany koa ny fiangonana dia miara mipetraka, miara mitafatafa, tsangataka vaovao satria fianakaviana iray tsika mitombo andao ihany ary. Eto araka ny evetantsika raha vavabelabeto dia misy ihany koa mandray ny anarana mba ahafantarana hoe iza sy iza avy tsika tonga nanatrika ny fitombavaka. Dia andao misy surprise anao anatiny ao manasanao tongava. Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa amin'izao volana Desambra izao indray andro voalohany volana Desambra. Mbola avy aty Afrika Atsimo no miara-banao tratra soa eto amin'izao fandaharana izao. Tsy inona moa fa dia nahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra tokoa hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ity taona ity, ny amin'ity volana ity. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny volana novambra lasa teo fa tsy nandao antsika Andriamanitra ny varavarana, ny vavahady, ny danadana teo amin'ny fiainanao.
rehefa manao jeritodika ako dia mitenen'ny tompo hoe tompo a omeo a hafatra izahay amin'izao volana desambra izao. Alohan'izany aloha dia indaontsika hivavaka satria zavatra rehetra dia ny fanahy masina no manolotra atsika hoe inona ny tokony atao, manoro lalana atsika, maneo atsika ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anara mahery anao Jesosy dia mbola misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay satria nomenao an'izao fotoana sarobidy izao dia ity fotoana ity fampizaranay sitraponao. Misaotra tamin'ny fitantananao Andriamanitra tamin'ny volana lasa teo izay vavahady ny danadana teo amin'ny fiainanay, nidiran'ny fahasoavana teo amin'ny fiainanay. Matoa izay mbola eto androany Andriamanitra dia fantatray fa noho ny fahasoavanao, noho ny ianao ny safidy anay ho velonay na androany Andriamanitra dia mbola manka sitraka anao amin'ny zavatra rehetra. Tompo androany tantany ity fiainana ity, tantany ity fotoana ity ary zay olona rehetra miainao izao fotoana izao, izao teninao izao Andriamanitra dia oka hiatra amin'izy ireo izany amin'ny anara maherinao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen dia amen tokoa. Hitanao mety tamin'ny volana lasa teo ianao mety hoe inona ny zavatsoa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Mety hoe nisedra olana ianao, mety hoe niandry zavatra ianao, mety hoe nisy fampanantenana azonao, mety hoe mety tsy nahita zavatsoa ary ianao fa mety nisy zavatra tsy nety niditra teo amin'ny fiainanao. Tiako miteny ianao androany nefa fa Andriamanitra tsika dia Andriamanitra tsy mandainga, fa Andriamanitra lehibe ary mahavita manasoa anao sy ny fiainanao tanteraka izy. Raha mandinika kely ianao hoe matoa ianao tafaheno an'izao hafatra izao dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra hoe nifo ianao ankeo maraina tamin'iny volana novambra iny mbola velonainy ianao. Halleloia. Zava-dehibe zany betsaka ny olona eto am-pandalovana eto amin'ity tany ity mba nanantena ny ahita an'izao andro izao. Ianao nasain'Andriamanitra nahita an'izao andro izao. Halleloia. Halleloia. Ka mahery ianao raha mijeritodika ihany koa tamin'ity taona ity satria izao moa efa hiditra ny farany taona volana desambra izao. Dikan'izany efa ho tapitra ity taona 2020 sy 2021 ity. Dia raha mijeritodika tamin'ny volana janoary, nanomboka tamin'ny volana janoary dia nisy faminaniana foana teo amin'ny fiainantsika. Ary inona moa ny mahatonga ny hoe isam-bolana misy an'ilay fankalazana, misy an'ilay révélation izay omen'Andriamanitra satria izao ny antony. Romanina 12:1-12 miteny hoe eny raha masina ny vonga dia masina ihany koa ny sampany rehetrarehetra. Izany hoe raha masina ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia masina daholo ny ambiny rehetrarehetra. Halleloia. Izay mahatonga antsika hoe isam-bolana dia miandrandra révélation avy amin'ny Tompo. Andriamanitra raha ohatrany hoe misy teny nomeny anao tsy hoe amin'iny volan'iny ihany fa mifantoka fotsiny itsika, mifantoka tanteraka amin'ny lohateny izay omen'Andriamanitra satria faminaniana ny fiainantsika. Ary raha mahatokotsika satria ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe soratany ny fahitana, soratantsika ny fahitana, fa tsy izay fotsiny mba ho hitan'ny mpiazakazaka. Dikan'izay ianao ilay miazakazaka eto amin'ity tany ity, eto amin'izao fiainana izao dia azakazaka ny fiainana, fa kosa tsy hoe miazakazaka amin'ny tsisy antony ianao fa misy tanjonao ary misy tanjon'Andriamanitra ao, misy planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Araka ny teny eo amin'ny Jeremia 7:20 hoe manana fihevitra hieverako anao ozy ny Tompo dia fihevitra hitondra fiadanana ary hitondra fanantenanana no fa tsy hitondra loza akory. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika. Rehefa nandinika sy nijeritodika hoe Tompo
taona fahavokarana tokoa ity taona ity. Inona ny zavatra vokatra teo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Betsaka ny azo tantaraina eto, betsaka ny vavolombelona azonao jerena. Rehefa miaraka amin'ny tompo tsy voatery hoe zavatra goavana be foana, fa ny mahavelonainanao dia efa goavana be zany. Halleloja. Ny mahatonga anao hoe mbola manana ny fahasoavana eniny tenin'Andriamanitra sy anopan'io Andriamanitra velona io, efa zava-dehibe zany. Halleloja. Araka ny teniny ihany koa hoe katsao aloha ny fanjakany lanitra dia anaraka anao ny zavatra rehetra. Raha ataonao mamy sy ao am-ponao ny tomponao hoe izy sy ny fanjakany sy ny teniny voalohany, dia ny zavatra rehetra anaraka anao. Halleloja. Halleloja. Inona moa ny zavatra azontsika tenenina amin'izany ary inona ny tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Ny zavatra rehetra araka ny tenin'ny Romanina, vakitsika kely ny Romanina 9:20 dia milaza toy izao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Amen. Toizako ilay izy satria izay fantany rahateo no notendreny. Ianao fantatr'Andriamanitra matoa ianao tendren'Andriamanitra. Notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, hitovy endrika amin'ny Kristy. Zany fahasoavan'ny tompo mba ho lamatoa amin'ny raha maro izy i Kristy zany. Ary izay notendreny dia natsony koa, natsony ianao. Ary izay natsony no nohamarininy ihany koa, ary izay nohamarininy nomeny voninahitra ihany koa. Amen. Zany ny fitiavan'Andriamanitra antsika zany. Raha mijery ny eto zao dia mahafinaritra ny natiora eto, mahafinaritra ny zavaboary, mahafinaritra ny maheno ny feoana vorona manidina, maheno ny feoana rano. Halleloja. Inona moa zany? Manao ny asany daholo ary mideran'Andriamanitra daholo ny natiora rehetrarehetra. Itsika ihany koa noforon'io Andriamanitra tsara io tamin'ity taona ity. Raha mijery todika ianao jereo fa ny zavatra rehetra dia niara-niasa ho fahasoavana aminao. Enina dia misy zavatra nyendraindrainasa mbola tsy tonga, fa zavatra rehetra dia miara-miasa hasoanao satria tian'Andriamanitra ianao. Amen. Raha ny vavaka nanontany ny tompo hoe tompo inona zany moa zany tianao ifotoanay amin'ity volana ity, dia faly amin'ny lazanao ary manambara amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy, lay tompony tompo sy mpamonjy ary lay mpanjaka amin'ny mpanjaka, dia amin'ity volana ity dia volana natokana manokana isaorana an'Andriamanitra, volana fisaorana an'Andriamanitra. Araka ny ao amin'ny teny fototra ao amin'ny Salamy 7:1 ny teny hoe misaora Jehova ary fanahiko ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Halleloja. Misaora ny Jehova ary fanahiko. Aokatsika hisaotra ary tsy hanadino ny fitahin'Andriamanitra rehetra, na kely io na lehibe io. Halleloja. Raha ohatra ka nisy zavatra nafinaritra, misaora ny Jehova. Raha nisy zavatra nanahirana, misaora ny Jehova satria afaka mianatra ianao ho an'ny amin'ny hafa. Raha misy zavatra ihany koa izay andrandrainao mbola tsy tonga, misaora ny Jehova. Raha efa nisy zavatra tonga, misaora ny Jehova ary aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. Halleloja. Tiako mizara anao an'izay révélation zay oka ity volana ity, volana fisaorana. Misy tenintsika malagasy koa hoe raha misy manome zavatra anao kinga miteny hoe misaotra tompoko. Aokatsika hisaotra an'Andriamanitra satria amin'ny alalan'izany, zany natao hoe sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Aokatsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra satria zay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy.
tahian'andriamanitra ianao a mino a fa iomana tsara ianao amity farany taona ity isotra an'andriamanitra ary ihany koa isotra sahady an'andriamanitra ahitanao a fahasoavana sy famindrapo amin'ny taona ho avy 2023 eny tokoa fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao a dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava ianao amin'ny fitiavana lehibe a amin'ny anaran'ilay mahery indrindra Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo ianao. Rehetra nataonao ty voatanisako fama tonga misaotranao misaotra Jesosy Nos arecha na tauna misaotrana